mitombo isatra ny antoko politika sy vondro politika eto Madagasikara nandeha ho azy zany dia mbola mampatsiahy amin'ny tokony anarahany lalana lana manankera ny ministeran'ny Atany izay ministera miany antoko politika eto Madagasikara. Marc Antoine no mitondra ny andinindin'izay, Tsirakoto Arsan kosa nakany sary. Tsy mitsaha mitombo hatrany ny isan'ireo antoko politika sy vondrona politika ara-dalàna eto Madagasikara. Raha ny fanazavana avy eo anivon'ny ministeran'ny Atany dia mahatratra 520 izy ireo ankehitriny. Tao anatin'izany ny antoko politika vaovao ary tao ihany koa ireo antoko izay nanavaony atota taratasiny araky ny lalàna 12 tsipika 820 mifeny antoko politika. Nanomboka ny 29 ny volana Aogositra 2012 izay namoahana hanan-kery ny lalàna mifeny antoko politika eto Madagasikara. Dia ny lalàna naharana fa 2012 dia mitontaly 520 amin'izao fotoan'izao ny isan'ny antoko politika ara-dalàna eto Madagasikara. Ny 770 amin'ireo dia antoko politika efa niorina sy niasa teo aloha ary dia nanavao ny antota taratasiny, fa ny 730 kosa no antoko politika vaovao ary enina ambonin'ireo antoko politika ireo zany dia enina ny regroupement politika, fitambarana antoko politika nahazo alalana avy ato anivon'ny ministeran'ny Atany. Ny afatra tiana apetraka dia ho an'ireo antoko politika 520 izay miorina ara-dalàna amin'izao fotoan'izao. Tsara moa no mamerina fa dia 347 ny isan'ny antoko politika talohany nametrahana ny lalàna vaovao io. Ka ireo antoko politika niorina ara-dalàna ireo dia betsaka amin'ireo no tsy mbola ara-dalàna ny fitsanganany any anivon'ny faritra sy ny distrika. Noho izany dia manentana azy ireo zahay mba ametraka ny antota taratasy pisia any anivon'ny distrika sy any anivon'ny faritra ary izay vao tokony hiasa any amin'ireny faritra sy ny distrika ireny. Raha ny mahakasika ny famatsiam-bolan'ny antoko politika sy ny fifidianana izay voasoratra ao anatin'io lalàna 12 tsipika 820 io dia efa misy ny volavolan-dalàna mahakasika izany eo anivon'ny ministeran'ny Atany. Mikasika ny lalàna mifehy famatsiam-bola, na ny famatsiam-bola ny antoko politika zany na ny famatsiam-bola ny fampielezan-kevitra manokana dia voalaza ny lalàna tokoa fa tokony hiaraka amin'io lalàna mifehy ny antoko politika io zany lalàna mifehy ny famatsiam-bola ny antoko politika zany. Kanefa moa amin'izao fotoan'izao dia mbola tsy misy zany lalàna zany ary raha neto anivon'ny ministeran'ny Atany manokana izay tompony andraikitra voalohany amin'ny famolavolana ny lalàna mahakasika ny antoko politika dia efa manana ny volavolan-kevitra sy ny volavolan-dalàna mahakasika an'izany fifehezana ny fidiram-bola sy ny famoaham-bola ny antoko politika izany ary ny famatsiam-bola ho an'ny fampielezan-kevitra izay. Anisan'ny nahatonga resabe na teto an-toerana na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena aza ny mahakasika ny famatsiam-bolan'ny antoko politika sy ny famatsiam-bolan'ny fampielezan-kevitra ho an'ireo antoko politika. Maro tokoa ireo nitaky ny isian'ny fangarahana amin'izany.